Revako malalo amin'ny tompo amin'ny fifaliana indray no izarana ny tenin'Andriamanitra amintsika amin'ity andro anio ity, hivavaka isika. Andriamanitra rainay be fitiavana sy be indra fofo, ilay Andriamanitra tompony hery, ilay Andriamanitra mitsinjo anay mandrakariva ary mijery anay eny lavitra eny ka mahafantatra ny momba anay rehetra. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ho anao ny fisaorana sy ny fankasitrahana noho izay nataonao anay rehetra. Ankehitriny kosa dia ampahazavao amin'ny fanainao masina izahay, handray ny teny tsara izay omenao anay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ny teny ity dia hitantsika eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona 4:4, ny 9:40 hatramin'ny 4:50. Vakiana ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary tonga tany Kana any Galilea indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodin'ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanakalahy narary tany Kapernaumy. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy: raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianao, dia tsy mba hety iny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy: Tompoko, midina re dieny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy: andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy, ka dia lasa nody izy. Ary noho ny nidina izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany dia hoy ireo taminy: omaly tamin'ny ora 7 no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra? Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilea avy tany Jodia. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboina ho aminareo anie ry havako malala ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, famantarana faharoa nataon'i Jesosy tany Kana na Kana. Ny voalohany dia ilay nanovana ny rano tonga divay, ary ny faharoa dia ity nanasitranana ny zanakalahin'ny ilay tandapa ity. Misy lesona ry havako izay azontsika raisina tsara amara-paranantsika ny fandiniana ny lohahevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina izao. Ao anatin'izany no andeha amaritantsika ireo dingana tokony hananana ahazahoana ny finoana masina. Ny voalohany, andeha jerentsika ny ahazahoana finoana masina dia mila manao dingan'ny finoana. Ny dingana hitantsika eto ry havako malala dia ny dingana izay nataon'ilay tandapa izay tonga mba niangavy tamin'i Jesosy hanasitrana ny zanany marary. Heveo ry havana ireo elanelana sy sakana maro izay tao amin'ity tandapa ity. Ity tandapa ity dia manam-pahefana Rômanina. Ao amin'ny Jiosy tsy misy tandapa izany, fa Rômanina io manam-boninahitra ary mampahatsiaro antsika ilay ambaran'ny filazantsara sinoptika hoe kapiteny Rômanina. Fa izy ity dia tandapa, izany hoe
tsy jiosy izy fa voasikajo eo anatin'ireo antsoina hoe jentilisa na de manam-pahefana aza kanefa dia manana finiavana hanatona an' Jesosy ao anatin'izany fisokajiana ho maloto izany ao amin'izany maha-jentilisa azy izany. Nanana finiavana izy hanatona an' Jesosy sy nitondra ny fahalotony rehetra anatona an' Jesosy. Fa eo ihany koa ny hitantsika fa tandapa mipetraka any Kapernoma izy. Nefa dia nanaiky hitady an' Jesosy tany Kana any Galilea izay toerana lavitra ihany hitantsika eto eo amin'ny andininy 2:15 fa rehefa nody izy dia afaka miteny mihitsy hoe omaly ny sitrana ny zanany, izany hoe efa nipitsoniana izy vao tonga any an-trano. Ny mpandinika moa dia miteny fa tokony dia tongotra adiny 5 eo farafahakeliny ny elanelan'ny Kana sy Kapernoma. Kanefa nahavita nanao izany dingan-davitra izany izy hanatonana an' Jesosy ary alaivo sara an-tsaina ry havako fa marary ny zanany efa ho faty tamin'ny vanim-potoana izay mbola tsy tena nampandroso loatra ny science médecine zany, dia eo anatrehan'ny zanaka marary efa ho faty mbola vitan'ity tandapy ity indray no nandao azy hitady an' Jesosy. Zava-dehibe eo amin'ny finoana ry havako ny hetsika sy ny dingana hatao anatonana an' Jesosy. Zava-dehibe ahitantsika marina ny tavan'ny mpamonjy. Ny dingana rehetra atao dia dingana tokony mitondra antsika ho any amin'i Jesosy sy ny famonjena entiny. Alaivo sara an-tsaina ny dingana sy ny fanapahan-kevitra nataon'ilay zanaka adala fa izay raha ny teny izy hoe iainga aho izao, tena tapa-kevitra andeha anatona an' Jesosy marina. Be dia be ireo olona izay nahavita nandrava ny sakana sy ny elanelana rehetra, tsy mijery fiaviana na saranga, tsy mijery ny mahampanotana ny mahaloto azy, fa manao zava-dehibe ny tanjona tokana dia ny hatongavana eny amin'i Jesosy. Ry havako malalo amin'ny tompo, asehon'izao soratra masina izao miharihary tokoa fa Jesosy dia natao ho an'ny olona rehetra, tsy manavaka saranga na fiaviana, tsy manavaka ny fokom-pirenena sy izay rehetra mety ho elanelana misy. Tsy natao ho an'ny jiosy ihany Jesosy fa natao ho an'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany, ka afaka manana fanapahan-kevitra ny olona rehetra hitady marina hanatona an' Jesosy Kristy. Isika koa ry havako amin'izao andro ankehitriny izao mety misy olana mijidina manelanelana antsika sy ny tompo, mety manana sakana maro samihafa na olana samihafa amin'ny endriny maro samihafa izay tsy ho voatery voatanisa eto isika, kanefa ny fanapahan-kevitrintsika hanatona an' Jesosy, hiala eo amin'ilay toerana izay mangeja antsika, hiala ao anatin'ny toerana izay namatotra, hiala ao anatin'ny toerana misy ny aretina sy ny fahafatesana, miala ao anatin'ny fahalavirana sy ny toerana mahampaloto antsika, hanatona an' Jesosy Kristy. Izany no loharanom-pamonjena sy dingana voalohany irosoantsika amin'ny finoana. Fa ny zavatra faharoa ry havana malala izay asehon'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe ao anatin'ny dingan'ny finoana dia mikatsaha finoana fa tsy fahitana. Finoana fa tsy fahitana. Rehefa tonga teo amin'ny Jesosy ity lehilahy tandapa ity dia niangavy an' Jesosy izy hoe mba hidina any an-tokantranony hahasitrana ny zanany. Zanany izay tsy haivina fa marary efa ho faty. Ny zavatra nangatahany ity tandapa ity dia ny andehanan' Jesosy hany an-tokantrano hanasitrana azy, hitady fanasitranana. Fa toa hitantsika koa nefa
mahatandapa azy a mamanamboninahitra azy a maolona ambony azy to hitantsika ny fiheverana te hibaiko an Jesoa te hanararoatra fotsiny ny mpanasitrana an Jesoa ka mitady ny famantarana samihafa. Eto de tazantsika fa nahitsiny Jesoa zany fomba fijery sy lojika ny olombelona izany. Nain'ny olombelona de ny hoe sitrano aloha de inoko ianao, fa nahitsiny Jesoa zany ka neny Jesoa de hoe minoa aloha de ho hitanao ny fahasitranana. Zay nahatonga an Jesoa ny teny azy manao hoe andeha mody velona ny zanakao. Andeha mody velona ny zanakao, ny dikan'izany de hoe tsy mbola misy ninona hitanao eto fa mila mino ianao mandeha mody de ahita fanasitranana. Novan'i Jesoa ny lojika ny fahamarinana eo am'izao tontolo zao ka nataon'i Jesoa lara-pahamehana ny finoana zay vao ny fahitana. Hitantsika ny vokany ry havako, nino ilay tandapa, ary raha lehilahy nino ny teny zay nolazain'i Jesoa ka lasa nody. Nanaiky ody tsy niaraka tamin'i Jesoa ilay lehilahy, nanaiky ody tanam-polo ilay Jesoa nandeha tongotra adiny 8 nandroso, de mbola nanaiky indray hody adiny 8 tsy misy zavatra hita maso, kanefa nisy finoana ny amin'ny anasitrana sy ny anasitranana ny zanany. De hitantsika ny vokany fa rehefa nino izy de azo ny raha teo koa ny fitahiana sy ny fanasitranana zay omena, ka tamin'iny ora iny mihitsy no nahasitrana ny zanany. Ary vokany tsy ilay lehilahy ihany no nino fa ambarany andininy 7:15 fa nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, manomboka eo amin'ny finoana ao an Jesoa amin'ny zavatra zay tsy hitan'ny masonao akory ny tena finoana marina. Ho avy ihany zay angatahanao, ho tonga ihany zay irianao, omeny Jesoa anao ihany zay hetaheta ny fonao zay mampangorakoraka ny fonao aminy ka hitalaonao fatratra aminy. Fa ny lara-pahamehana amin'i Jesoa de ny fanananao finoana. Sambatra kokoa mantsy zay mino nefa tsy nahita. Ho amintsika ry havako zany tenin'Andriamanitra izany, hiteraka finoana lehibe eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ny finoana sy fankatoavantsika an Jesoa izay tsy hita maso kanefa afaka miasa sy manao zavatra lehibe ho an'ny fiainantsika. De ho an'Andriamanitra irery an'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Jesoa Kristy zoky Tompo ty anay, misaotra anao noho ny asa lehibe zay ataonao eo amin'ny fiainanay, ny amin'ny anokafanao ny varavara-pamonjena ho anay, andraisanay ny anjara ny mpino ny amin'ny finoana marina. Misaotra anao Jesoa ny amin'izay anekenao anay ho mpiombona sy mpandray anjara amin'ny fanjakanao, fa ankehitriny izahay mametraka eo ambany fahasoavanao. Tompo Andriamanitra tsotoa, ireo rehetra izay marary na ara-tsaina na ara-batana na ara-panahy, Tompo ampahitao anao Jesoa marina izy amin'ny alalan'ny finoana mba ahitany fanasitranana ihany koa amin'ny aretiny. De amin'ny anaranao Jesoa mavonjy nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.